manolotra ny arahaba sy ny firaretsoa atsika tsirairay mpanaraka tsy tapaka ny zanam-pandaharana meteo indray amin'izao alina izao asaka mpanajany ianao a anaraka anay hatramin'ny farany andao ny saraza avy amin'ny zanabolana avy hatrany no hanomboantsika ny fiarahany hitantsika amin'ny sary zao a fa misy an'ity a rivo-doza keny aty any amin'ny manodidina 580 kilometatra avaratra somary avaratra andrefa ny Besalampy no nisy foibeny tamin'ny atoandro teo avy nandalo teo amin'ny manodidina ny nosy Komoro iny izy tamin'ny alina amin'izao alina zao kosa dia vinavinaina hiditra antanety indray any amin'iny morotsiraky Mozambique iny ity rivo-doza ity araka ny efa nilazaina teto moa dia tsy andalo eto Madagasikara ary tsy misy fiantraikany aty Madagasikara mihitsy ity rivo-doza ity etsakilan'izay raha hitantsika amin'ny sary zao dia misy an'ity rindrondrahoan'ity atao tsimony lakan-dranony Mozambique raha araka ny vinavina dia anondraka kely indray aloha any amin'iny manodidina ny tapany atsimony Madagasikara io izy io raha ho amin'ny rapitso izay ho antsika eto amin'ny fatry ny voatany kosa dia vinavinaina amin'ny sabotsy sy ny lahady any no azo orana indray andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny mety tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina amin'ny ankapobeny aloha dia somary andrivotra ny andro any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara sy aty amin'ny morotsiraka atsimo atsinanany Madagasikara aty azo orana malefaka koa araka izany manodidina ny faritra atsinanana vatovavitovinany ary any atsimo atsinanany Madagasikara ny eto amin'ny fatry ny voatany moa dia saika anjomona hatrany ato anatin'ny 3 andro avy raha somary arahana herika izay ho antsika any manodidina ny laotra mangoro ny ilany atsinanan'ny analamanga avakina karatra amoromania mihitatra hatrany amin'ny manodidina ny ilany atsinanan'ny otomatsiatra mihitsy izay herikerika manify izay mifaritra sisa rehetra moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro raha ho an'ny tolakandro kosa indray nijerentsika dia azo oram-baratra ho iateo ny aty amin'ny ilany andrefany voatany sy ny ilany andrefany iny ary any amin'ny tapany atsimo Madagasikara torak'izay ihany koa azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny faritra atsinanana sy vatovavy fitovinany raha saika andrahoana kosa zany ho an'ny ilany atsinanan'ny fatry ny voatany sy any amin'ny faritra atsimo atsinanana any any amin'ny manodidina ny tasy sy vakina karatra iny dia mety misy ihany ny herijika isina orana tandrifondrahona torak'izay ihany koa any amin'ny manodidina ny ilany andrefany otomatsiatra sy Yorombe mifaritra sisa rehetra moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro raha toa kosa ka isy orana tandrifondrahona ihany any amin'ny manodidina ny Diana sy morotsiraky Sofia iny raha ho an'ny maripana voavinavina zao raha ho amin'ny rapitso maraina dia manodidina eo amin'ny 5 degré celsius eo ny any avakina karatra any 20 degré kosa ho an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa morotsiraka Sirare voaparitany moa dia eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 9 degré celsius eo fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia ananika hatrany amin'ny 30 degré celsius hatrany tsy dia misy fiovana firy any zany any amin'ny manodidina ny Maeva tanàna Antsohia ary any amin'iny fatry Boeny iny ny eto amin'ny fatry ny voatany kosa amin'ny manjombon'izay dia manodididina eo amin'ny 20 na 20 degré celsius eo toy izao indray raha mety tetry ny andro amin'reto firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara ireto azo orana tandrifondrahona aloha ny any Paris ihany raha anoram-baratra kosa zany ho an'ny Nairobi ifandimon-drahona sy masoandra any Milan sy Bangkok raha ibarika tanteraka mihitsy ny avy masoandra any Johannesburg any fa raha ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo oram-baratra hatrany aloha ny any Komoro raha somary maka endrika tandrifondrahona izay oran'izay ho an'ny Maurice anorana malefaka kosa ho an'ny Seychelles raha ho maina ny andro any La Réunion any dia izay indray aloha no afaka natotra tompoko lasy tompoko vava misaotranao nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko